nanamafy ny fikambanandreo mpandao mofo Matianina na ny association des boulangers professionnels ABP fa isondrotra ho 400 ariary ny vidin'ny mofo manomboka ny voalohan'ny volana martsa ho avy izao. Ny somaly ny fionan'izy ireo ny arahana tamin'ny tompona ndraikitra avy eo anivon'ny ministera ny varitra sy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Eo amin'ny 10 metsy isan'andro ny mofo izay hoan'ny mponina eto Antananarivo. Tamin'ny taona 4 nisy ny fampiakarana amin'ny vidin'ny mofo farany. 5 alina ariary ny lafarinina raiky tapo tamin'izany, raha ariary ny vidiny ankehitriny. Ankoatra ny fisondrotry ny vidin'ny lafarinina dia anisan'ireo antony mahatonga ny fikambanandreo mpanao mofo Matianina nampiakatra amin'ny vidin'ny mofo ny fisondrotry ny gazole sy ny saran-jiro, raha tsy ilaza fa tsy ireo nandritra ny 12 taona laza izay. Tao anatin'izay vanim-potoana izay dia nisy ny fihenan'ny lanjan'ny mofo, nisy kosa nefa ny firesana sy ny fampirarahana teo amin'izay famaritana ny vidin'ny mofo 400 ariary izay. Manomboka 1er mars zany dia miakatra vidin'ny mofo dipaina miakatra 400 fa tena nirinay dia hoe atao 500 fa ministère du commerce zany nalenanelana amin'izay sy mpiaro zon'ny mpanjifa hoe alaminy zay tokony azo atao zany dia nangataka mpiaro zon'ny mpanjifa hoe ataoko 400 ariary fa azo atao 500 fa noho le crise zao crise zao amin'ny conjoncture actuelle amin'ny firenena zany. Ary faharoa manaraka zay le kalitaona mofo mety ho lasa tsara amin'izay manomboka latsinainy lasa lehibe tsara mafapo. Nomarian'ireo mpanao mofo fa isan'ny fanasarana eo amin'ny kalitaon'ny mofo sy ny habeny ka raha 70 grama amin'ny mofo amin'izao dia ho lasa 500 grama zany manomboka amin'ny voalohan'ny volana martsa izao. Anaramaso akaiky ny kalitaon'ny mofo izay tokony ifandanja amin'ny vidiny vaovao izay ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Mifanaraka zay lanja sy ny vidina mofo zay. Za manokana aloha ammarany hitanao tenenako azy zany satria misy miteny hoe tsy azo nareo atao zany fa atao foana na tsy azo atao dia hoe andeha ho any amin'ny boulangerie hitondra balance électronique dia andanja dia hoeperina nareo mpanao gazety hijery ny lanja ny ary hividy mofo fa tsy hoe andeha andanja fotsiny fa hividy mofo dia hoentinareo ataizany kaliton zay mofo navoakany zareo zay ary tonga any amin'ny maraina dia hividy dia lanjaiko le zavatra vidiko zoako zany. Voalaza nandritra fionana izay notanterahana teo anivon'ny ministera amin'ny varitra androany fa tokony atao ohatra ho an'ireo mpandraraha hafa ny nataon'ny ABP amin'ny fanatonana amin'ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa eo amin'ny fampiarana amin'ny fampiakaran'ny vidin'entana toy izao.